Ny finoana ho fanamariana ny fadimy taona ny tarihan'ny mpitandrina arabe tokotany Mahalaza ny synodam-paritany Arivo Avaradrano isy ny fotoam-pivavahana lehibe ho tanterahana ny alahady fa 17 ny volana May. Ireo mpino rehetra avy eo anivon'ny synoda moa no antenaina ho avy amin'ny fotoan-dehibe io. Tanteraka ny faran'ny herinandro teo ny fivoriam-be voalohan'ny synodam-paritany Arivo Avaradrano mbola manana fotoan-dehibe ihany koa ity synodam-paritany ity amin'ny herinandro avy io dia ny andro ny président synodal zany izay ho tanterahana amin'ny efitsika Mahatanimena Atsinanana Fifaliana ny Asabotsy 17 May. Io andro no atokany synodam-paritany mba hitrotrona mavaka ny Ray aman-dreny iombonana sy anohanana azy ireo ihany koa. Mariana fa efa feno 5 taona izao no nitondran'ny pasteur arabe tokotany Mahalaza ny synodam-paritany Arivo Avaradrano io. Izany dia sana ny kristiana rehetra tsy akanafaka atao anatin'ny synodam-paritany izay ahitana ny mpitandrina ombambady, ny katekista délégué ombambady, ny sampana rehetra velona atao anatin'ny synodam-paritany, ny kristiana ny fitandremana tsirairay izay voatanisa teo 20 dia hiaraka iombom-bavaka ary indrindra ifanohana amin'ny lalan'ny asa hita maso ho fampahirezana izany président synodal izany satria tsy mora ny asa izay tanterahana amin'izany fiandreketana ny fitandremana 20 izany. Hiavaka ny fotoana satria 5 taona izay no nerahana ny asa tamin'ny président synodal mianakavy. Ny maraina dia fampivavahana izay tarihan'ny synodam-paritany. Ny tolakandro moa dia izy ny antsakira izay tanterahan'ny atoko-pihira atao anatin'ny synodam-paritany. Entanina araka izany mba samy homana sy andefa ny solotena ny fiangonana rehetra ao anatin'io fotoan-dehibe io izay ho tanterahana ny Asabotsy ho avy izao.